isaorantsika ny tompo a fa hiteny izy mampianatra izy dia satria moa ty tenin'andriamanitra ty a tsy mijanona etontsika ihany fa mielopahatra na manerana an'izao vazatany efana moa filaza azy dia andao arabaitsika ihany koa zay rehetra manaraka an'izao a rehefa tonga ndray ny fotoana zay hipetrahan'ny titoryteny ty ao anatin'ny internet dia miaraba zay rehetrarehetra mandray an'izao teny zao a ho teny fiainana teny fahavelomana marobe no mandray anteny marobe ny resilatra ny amin'ny fahamarinana zay ny ten'andriamanitra ary maro mahazo fanafahana mahazo famonjena ary mahazo antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay rehefa kasihan'ilay ten'andriamanitra dia marobe tsy voatanisany eto Madagasikara ovina moa le misy ny antsy voaina zay any Ambatondrazaka any Ambatondrazaka dia nareo izy mampianatra misy fampianarana apôstôly ve ao aminareo hoe mampianatra olona ho apôstôly misy mampianatra olona ho mpaminany ve ao aminareo misy mampianatra olona ho evangelista ve ao aminareo dia ozy zay hoe nenay hoany zavatra nandran Jesosy enay vatoko ny resaka taminy dia tsy hoe mampianatra olona hoe ho lasa apôstôly na hoe ho lasa mpaminany fa ny atao dia hoe atao vinona ny olona rehetra atao mpianatra ny firenena rehetra atao mpianatra ny firenena rehetra fa tsisy olona ho faninao zany hoe anao atao ho faninao apôstôly firono saina be fotsiny zany fa Jesosy no mamorona sy mitaona ny olona ho amin'izany avy eo fa mpianatra alala le famarinan'ny ten'andriamanitra alala le votoatranyle ten'andriamanitra alala le Jesosy ao anaty a dia Jesosy no maniraka azy avy eo amin'izay tiany Jesosy anyrahana azy a fa ny zava-dehibe dia Jesosy tsy ny ministera zany tena zava-dehibe mamaky hoe ianao inona niantsono Jesosy ianao ve niantsono diakona sa ianao niantsono olona ianao ve niantsono apôstôly ianao niantsono mpaminany ianao niantsono pastera ianao niantsono evangelista tsy zay tena mamaky fa zava-dehibe hoe ianao ve vita fihavanana amin'Andriamanitra koa amin'ny alalan'i Jesosy to dia ny zava-dehibe ihany koa dia ianao ve mankatao zay voalaza ato ianao ve mpianatra ny tompo fa zay ny zava-dehibe tsy ny teny hoe andala dia atao apôstôly ny firenena rehetra e misy ekôly biblika manofana anao ho pastera fa manofana anao mpianatra Jesosy a marina filaina ny ministera dimy zay dia ny apôstôly a mpaminany a ny mpampianatra ny evangelista dia ny pastera reo ministera dimy reo zany ilaina mampandroso ampijoro ampitoetra tsara ny fiangonana fa tsy tsika ny manendry sy mametraka an'ireo fa ny fanamasina manao batisa ny fanamasina zany tsy olombelona ihany koa hoe avia nareo farariva misy fotoana fanaovana batisa ny fanamasina tsy olombelona manao batisa ny fanamasina fa Jesosy ny manao batisa ny fanamasina Jesosy ny manao batisa ny fanamasina zany tsisy toerana na zavatra ho atao fa Jesosy rehefa te hanao batisa ny fanamasina amin'ny fotoanany ny fanamasina miasa mandatanteraka zay halleloia fiarabana moa resaka tena me mandeha be le izy any Ambatondrazaka any Andilamena any Amparafara misy oray voakasiky ny tenin'Andriamanitra any Maintirano ozy izy hoe inona ny fiangonana lalera izy zao fa teo zay Jesosy mamonjy nisy olana atao amin'ilay Jesosy mamonjy niala atao amin'ilay Jesosy mamonjy dia lasa tany amin'ny Assemblée de Dieu misy olana reo amin'ny Assemblée de Dieu dia zao zay lasa ao amin'ilay refi vehivavy moa paster ao amin'ny refi ao rasy refi zay dia rema dia vehivavy ndray nanahirana misy olana koa dia zao zany zay andeho azy efa fantany ihany le fahamarinana efa fantatra ihany izy le tory mivoaka ao Babilôna zay misy izy tsy ao anaty anarana toko-pivavahana tsy ao anaty anaram-piangonana fa ianao manana an Jesosy naiza maimona rona telo amin'ny anarako dia eo avoany firy rona telo zany toko omeny Jesosy rona telo olona rona reo na telo tafahoana amin'ny anaran Jesosy dia azy Jesosy eo avoany Jesosy rehefa eo avoany zany Jesosy misy fanasitrananao misy fanafahanao misy fifalianao misy fiadananao misy fahamasinanao misy fahazakàn'Andriamanitra mitoetra ao anatinao dia rehetratsika mataotaotra rehefa rony eo na olona telo eo dia asivavaka fotsiny dia raizay an-danitra dia mamaky telo dia mirafy satria zatra isan'olona be da be tsy isan'olona be da be le important am Jesosy fa le Jesosy naharona telo
fa amin'ny anarany rehefa amin'ny anarany jesosy zany midika fa fahamasinana midika tsy miaroaro aminota midika tsy misy firaisana tsykombakomba amin'ilay ratsy tsy misy fitiavana zao tontolo zao fa olona ao amin'ny fahamasinana fa rehefa olona rona telo manana fahamasinana tafahoany eo mihoatra lavitra ny olona arivo olona zako olona ronjako nefa tsisy fahamasinana tsisy tavatra n'andriamanitra tsisy an' jesosy tsisy misy firaisana tsykombakomba zao tontolo zao sy fitiavana zao tontolo zao fivoriana fotsiny zany fiangonana fotsiny zany tsisy hery tsisy fahefana fa raha olona rona telo manana an' jesosy tsy samyzany eo dia voly tsy samypetraka eo le ratsy satria eo jesosy rona telo fa atahoratsika le izy rehefa olona vitsivitsy ohatra anao cellule de prière anao dia tsy tonga any tsy tonga rano ohatra nangatsitsika le fotoana fa tsy taonareo ganareo nanafana fotoana tsy anareo no anafana fotoana ny fanamasina no manafana ny fanamasina no mameno na aiza iangona rona ny telo amin'ny anarako dia voany io anarany io le nandresany fahafatesana io anarany io le nandresany zao tontolo zao io anarany io le tsy azo ny fasana ny tazomona rehefa io ny ao anatinao rehefa io ny ao anatin'ny vadinao rehefa io ny ao anatin'ny zanakao dia miororo fanjakany maisana miororo fanjakany devoly miororo zao tontolo zao satria lay ao anatinao dia mahery no lay ao amin'izao tontolo zao sika hoe zany famarina ten'andriamanitra zany aza matahotra tetaria fanamasina ndraindray koa anao matahotra hoe ivoretsika ty any amin'ny fivoriam-bavaka any an-tranonao any am'izay rianao any tsy hitany hoe le hitariana fotoana tsisy bokely any hitariana fotoana tsisy bokely miana makina toroteny tsy bokely no mitarika fotoana sy afahana mitarika fotoana tsy bokely misy torotenykelyna famitinana ten'andriamanitra no vakina fa io d'origine avy any an-danitra no tonga ao aminao rehefa manana jesosy ianao halleloia zany hoe sahi zany misokatra amin'ny fanamasina dia sahi mandeha hoe iny afa miaraka aminao jesosy dia anao mitarika ana marina rehetra halleloia fa ndraindratsika matahotra hoe tsy mila pastera ihany mampivavaka anay atao trano tsy mila pastera mampivavaka ao an-trano zany naiza rona telo amin'ny anarako dia avoany raha ao aminao jesosy raha tsy eo aminao moa jesosy normal anao raha mitady olona raha tsy eo aminao jesosy na hoe miantsara velatsy anao misy fahotana ao anatinao misy fiavana zao tontolo zao ao anatinao misy firaisana tsy kombakomba amin'ny ratsy ao aminao tsy misy fifandraisana makitra ao jesosy ao anatinao dia omona aminay na fotoana anao tsy andronao atsasakadiny hoe maverinao faadany telo satria mona aminay da tsy ao le aina tsy ao le fanahy dia forcen'ny saina fotsiny forcen'ny vatana fotsiny dia mavesatra be le fotoana mavesatra be le fiarahana satria tsy connecté le anankiray tsy connecté an jesosy le anankiray akaiky koa tsy connecté an jesosy le fantelo koa tsy connecté an jesosy rehefa tsisy connexion dia manino rehefa tsisy connexion tabaka rehefa miato tsisy mahamaly ao rehefa miteny tsisy miaino ao na inona ataonao eo na inona ataonao eo fa mila le connexion ampianarin'ny siansatsika dia zay mahatonga le izy hoe matoy olona telo eo ka tsisy fiatraikany eo misy connexion tsy mandeha ao zay na misy tsy finoana koa matahotra foana tsy voazary ty teny ty tsy hoay ty teny ty tsy mandeha ty teny ty fa mila fifandraisana tsy tapaka am' jesosy ianao dia amin'ny fotoana rehetra ianao connecté dia zay avy any an-danitra tonga ao aminao zarainao amin'ny hafa zay avy any an-danitra tonga ao aminao zarainao amin'ny hafa zay avy any an-danitra tonga aminao zarainao amin'ny hafa mahatonga an'io zarainao amin'ny hafa koa dia zao misakafo isan'andro ianao olona misakafo isan'andro zany hitanao zany fa mimatanjaka zay ny olona misakafo hitanao hoe mahazo aina mibodrabotra ianao zany mibodrabotra metimety ka fiainana satria misakafo misahatra miditra ao dia rehefa miditra dia hita le fivoarana eto amin'ny vatana dia hita le fahavitriana hita le fahavelombelomana dia ohatry zany koa ampanahy raha misakafo tsara ianao ampanahy isan'andro isan'andro tsy eto amboba ao ihany rehefa alahady fa isan'andro ianao mivoky an'ity teny ity vo misy raha lasaina-bavy meona aminao dia ienon'le raha lasaina-bavy ianao connecté zany olo zany
fa tsy monaminaina tafaraka aminao, tsy nololoana tafaraka aminao, fa misy aina tsinona entinao, satria anao tafaraka amin'le aina, tafaraka amin'le hery dia Jesosy Kristy. dia dikan'izay koa zany mba hampisy tsara n'le fanatrian'i Jesosy amin'izay fivoriam-bavaka alehanao, amin'izay fionana alehanao, enao misy aloha misy fifandraisana tsara amin'i Jesosy. Fa tsy rehefa tonga fivoriam-bavaka ao ianao, ao fivoriam-bavaka ianao, zay vao fona Jesosy, mamelany Jesosy, sao Jesosy, regliana tsy kelikely kakangena vetivety fotsiny le fotoana mba iarahana amin'i Jesosy, tsy taraiky be zany. Ny olona efa navita entraînement nandritra ny herinandro rehefa ray volana, tonga eo fa tonga dia mamoaka fotsiny. Zany ndray nambarana Jesosy, tia ndray lazainy Jesosy, zao ndray lazainy Jesosy. Ianao tsisy entraînement, tsisy fivokisana, tsisy safakafoanana tao anatin'ny herinandro, tao anatin'ny ray volana, tonga amin'ny fotoana fiarahana. Tsisy zavatra voaka, tsisy zavatra ampitany. Azo zareo hoe fiaraha-piraika-po amin'ny tompo, fifampizarana zany. Misy avy amin'i Jesosy nomeny azy zaraiko aminao, misy avy amin'i Jesosy nomeny anao zarainao ho anahy, mifamelona ampanahy, misakafo ara-panahy. Fa napetraky ny rafitra sy ny fombafombotsika dia ohatrany hoe rehefa lahatsika na fotoam-bavaka ihany mandray teny, dia avy eo tsika hivera zay tsisy méditation personnelle. Misy ny antsoina hoe méditation personnelle, ny fiarahanao, fionanao manokana amin'i Jesosy isan'andro. Mba manao an'izany ve tsika? Vavaka isan'andro, fitokanana amin'i Jesosy isan'andro, fiaonana amin'i Jesosy. Dia ahoana? Chargé anao rehefa avy eo. Chargé. Dia rehefa avy eo chargé iny, rehefa tafahoana amin'ny olona amin'izay ianao amin'ny fotoana, ka raha efa ohatra hoe tamin'ny herintaona le chargement efa atao, dia mijanona foana iny. Rehefa tiany Jesosy avoaka amin'izay, voaka ho azy fotsiny, voaka ho azy fotsiny, voaka ho azy fotsiny. Zany hoe mila chargena, hitanareo ohatrany hoe basy chargena. Rehefa chargena ny basy dia ahoana? Dia tonga dia mitifitra fotsiny, mitifitra fotsiny, mitifitra fotsiny. Tsy mila makasarotra koa le basy, satria efa misy bala. Tsy tenenina be, avoy bala, avoy sofa. Efa ao fotsiny le bala, akitihana fotsiny izay kitihana dia mivoaka. Misy ny atao hoe mitraillette. Inona zay zany mitraillette zany? Basy marivava. Tsy basy vava, fa basy marivava. Tonga rat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 a. Raha ampanahy koa zany tokony mitraillette ara-panahy ianao. Tarihy ny fanamasina ianao, milatsaka aminao ny fanamasina. Misy ten'Andriamanitra milatsaka aminao maray, milatsaka atoandro, milatsaka hariva. Matory ianao amin'ny alina mbola mamandina iny fanahy, misy teny mijanona ho azy fotsiny ao hoe zay le teny petraka ao iny. Zany hoe rehefa vonona ho an'ny tompo ianao dia ny tompo mampotsaka. Zay kely hoe atanatanao ny vavanao fa ho fenoko. Atanatanao ny vavanao fa ho fenoko ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe izay mitanatana vava ihany manino mahazo, fa izay mikombo-bava, zay le hoe Jesosy dia galant. Ny atao hoe galant tsy manery, manatsy. Dia rehefa mikombona vavany, no Jesosy no ara-mikombona vavanao tsy vonona ianao andray. Fa rehefa misongara ny vavanao, atanatanao vavanao, ho fenoko, ho fenoko. Zany hoe misy fitompona ara-panahanika be mihitsy rehefa manketahety ianao. Rehefa manketahety ianao, rehefa maniry ianao, rehefa mitady ianao, dia fokisan'ny tompo, ampirehetin'ny tompo, azavain'ny tompo, dia ampiasaina ianao avy eo. Fa tsy normal raha tsy ahita ho tenenina ianao avy eo, na hoe mbola hitady be ianao avy eo. Fa rehefa chargé ianao isan'andro, rehefa mandray tenin'Andriamanitra ianao isan'andro, dia tsy hoe voarainao anatin'ray andro iny dia very. Fa hoy Davida hoe ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Zany hoe ny fanafody, fiarova mba tsy hanotana, ity taovy chargé an'ity ianao. Dia ianao an-tany ahoana raha ny fomba famakiko an'ity e? Atompoko any amin'ilay vitikosy ve? Sa ataoko ahoana? Ny fanamasina mitarika anao, manazava anao. Ny tena atahorantsika masy dia zao hoe le mitsambikina anaty rano ny atahorantsika. Fa zavatra dia davy tompo tonga dia mitsambikina anaty rano ny fanamasina, dia mibitsibitsika aminao foana ny tompo, miteny aminao foana ny tompo, mitarika aminao foana ny tompo.
za taloha tamin'ny voakasihan'ny tompo a mbola sy teny hoe nalalany fahamarinana be akory ary tamin'izany dia manana an'ilay baiboly kely le gideona kely reny tafiditra an'ilay posy dia rehefa misy malalaka vao misy fotoana malalaka kely zany dia mamaky vao misy fotoana malalaka kely dia mamaky vao misy fotoana malalaka kely dia mamaky ao anatin'ny baiboly gideona iny misy taratasy fotsy tsy misy in'iny afaka androatana ao anatin'iny hoe reto ny verset tadidiko a reto ny verset voarayako a zao miteny amiko ny tompo a manazavana ny tompo am'izay rehetrarehetra zay karakarao ny fiainam-pananao zay zavatra tiany tompo tenenina karakarao ny fiainam-pananao aza matimaty ara-panahy aza miembotra aza stationnaire na hoe mistagina le mistagina zany sady tsy mandrosiny tsy miembotra nefa rehefa tsy mandroso koa miembotra ampanahy fa mila mandroso firy amintsika eto reto androany mandinika tenin'Andriamanitra tsy tapaka ao an-trano isan'andro tsy haiko voamaraina ve amin'ny alina ve samy fotoana malalaka any ampiasana dia mandeha tsikelikely na lasaina bavy hovainy iny teny iny ianao a manovy io teny io manamboatra io teny io manitsy io teny io ampahano azy voaraintsika eto rehefa lahady ampahany fa ianao omeny tompo malalaka tsika eto Madagasikara malalaka be afa ny any Chine sy ny any amin'ny tany arabo any hoe mitazona baiboly ara tsy azo atao fivoriam-bavaka ara tsy azo atao fa tsika malalaka araroty tokony hafanam-panahy daholo tsika mirehatra am-panahy daholo tsika fa tsy irery ianao fa ao aminao ny fanamasa io ny sakaiza tsara indrindra zao zavatra nisy ao anatin'ny asan'ny apôstôly toko fa 8 izay raha tsy diso a misy le tandapy etiopianina io tandapy etiopianina io ofisier zany miaramila manamboninahitra dia any anatin'ny kalesina izy mamaky baiboly dia tonga avy any Filipo nanatona anazy dia hoy izy Filipo hoe fantatrao ve zay zavatra vakianao dia izy ahoana moa ny afantarako raha tsisy mampianatra raha tsisy mitarika ilainy ihany zany le mampianatra sy le misy mitarika fa i Filipo tsy nijanona teo foana nandritry ny herintaona na roa taona teo amin'le tandapa foana hoe allo fa zany coach anao allo fa zany mentorinna manao mentoro anao fa moa zao misy hoe mentor spirituel la coach spirituel le coach spirituel zany manaraka anao foana mandavataona roa taona herintaona telo taona misy coach spirituel foana raha mba hoe ray volana telo volana misy coach spirituel sava fa raha mandritry fiainanao ray mantolo izy coach spirituel lasa manompo sampy anao lasa olona ny tomponao ka raha ho amin'ny mazaka anao dia hera amin'le coach hoe coach ho amin'ny mazaka afaka mandefa za dia ozy koa le coach manaroatra alao aloha eritrereto kely dinia hoe afaka maka amin'ny mazaka avy ianao dia afaka makany anao izy fa sy valopy kely aloha mijanona eto voavitaka ny olona fa io tsisy masono fanamasiny zany nijanona teo am'izay Filipo mariana Filipo dia tsy iza fa dekolina zany Filipo raha mamakina anao ny asan'ny apôstôly a toko voalohany a toko faharoa toko fahatelo toko fahenina any dia nisy hoe tsy vitanay ozy repetera raha zay sady hanolotra mofo sy anao resaka service anareo fa aloha zay ozy repetera hitory teny any fa mifidiana olona eo aminareo afaka hikarakarany mahatra hikarakarany manantena hikarakara tsy haiko resaka raha-sakafo sy resaka fitafiana zany ka ny olona ho fidinareo dia olona bac plus 7 le olona directeur sy sefosefo reny antsonareo reny fa reny mavita tsara zay reny na Saint Petera fidina le olona le banquier zay mantsy le fidina zao rehefa dekolina manamanana an'ity manamanana malalalala tanana misimisy fahefana sy misimisy hery fa tsy zany nataon'ny tompo rehefa fidy dekolina ozy izy Petera hoe zay olona feno fahendrena eo aminareo zay olona matahotra an'Andriamanitra zay olona feno ny fanahy no fidinareo hiasa halleloia ny critère an'Andriamanitra rehefa hiasa ho azy rehefa hitoro ho azy rehefa andeha hiasa ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy hoe olona tsaratsara plasy eo amin'ny fiarahamonina tsy hoe olona manam-pahaizana be tsy ratsy manam-pahaizana ary ilaina manam-pahaizana tsy hoe olona
ambony tsy hoe olona be vola sy manam-bola zay lasa hoe tsy maintsy zay no mipetraka atao latin'le ataon'ny olona am'izao fotoana tsy maintsy fa tsy hoe tsy maintsy tsy mitena hoe ratsy zany rehetra zany tsara zany rehefa ho ampiasain'ny tompo izy rehefa ikasihan'ny tompo azy tsara zany fa tsy hoe raha holavina sy hoe sorina akory fa tsy hoe tsy maintsy zay fa ny critère voalohany indrindra dia olona manana ny fanamasina olona manam-pahendrena olona manana an Jesosy tena velona ao anatiny eritrereto amin'izany hoe olona iservira sakafo anao a mila olona feno fanamasina olona izara lamba sy kiraro sy fitafiana ao anao a tsy ataotao foana io mila olona feno fanamasina zany hitantsika atao amin'ny asan'ny apôstôly vo zay fotsiny no ataony dia mila olona feno fanamasina maika fa olona hitory sy andeha androaka devoly sy ny sisa inona mbola critère de tafona fa napetraka ny tompo mihitsy hoe raha olona iservira eo an-databatra olona ame sakafo sy karakara olona ny critère ny tenin'Andriamanitra dia olona feno fanamasina olona feno fahendrena ao amin'ny asan'ny apôstôly a toko fa enina asan'ny apôstôly toko fa enina ny nifidianana ny fitolaha sy ny nandrosoa ny fiangonana ary tamin'izany andro zany rehefa niamaro ny isan'ny mpianatra dia nymonomonina tamin'ny hebreo ny helenista satria tsy mba enina tamin'ny fiantrana isan'andro ny mpitondra-tenany ina moa dikan'izany zany hoe nybetsaka ny mpianatra dia nisy mpitondra-tena tao zany hoe mativady ny tiana tenenina tsy voakarakara tsara reny dia rehefa tsy voakarakara tsara reny dia eo amin'izay ny andiny faharoa ary ny 12 lahy nampiangona ny mpianatra rehetra ka nanao hoe tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandrina latabatra zahay koa amin'izany rahalahy mizaha 7 lahy eo aminareo rahatsorina zany hoe fifidianana dekônina io mizaha 7 lahy eo aminareo 7 lahy koa arozy izy a izay tsara laza sady feno ny fanahy sy fahendrena mba ho tendrenay hitandrina izany raharaha izany fa izay kosa aritra amin'ny fivavahana sy fampianarana hitandrina ny zany raharaha zany resaka servisy resaka mame sakafo resaka mizara fitafiana resaka miasa ho an'ny tompo dia inona ny critère voalaza mizaha lehilahy tsara laza sady feno ny fanahy sy fahendrena zay tsisy akoatran'izay mahita akoatran'izay ve tsika critère hafa tsia zay fotsiny olona tsara laza feno ny fanahy sy feno ny fahendrena ny ilainy Jesosy eto Madagasikara dia olona feno ny fanahy olona feno fahendrena fa be da be ny manana diplôma manam-pahaizana manam-bola manana an'izao rehetra zao fa tsy mipotry Jesosy tsy hity Jesosy satria tsy zany no ilainy Jesosy ampohirana an Jesosy voalohany indrindra fa ny ilainy Jesosy aloha voalohany indrindra dia ny olona manam-panahy olona manana ny fanamasina olona manam-pahendrena olona tsara laza zay vao afaka ny fidiana anao asan'Andriamanitra halleloja ivereno ny tenin'Andriamanitra ivereno ny voasoratra atao anaty baiboly tsy misy fizahatavan'olona tsy misy fizahana saranga tsy misy fizahana fahari-piainana tsy misy fizahana fahari-pahalalana fa ny zavatra jerena manana an Jesosy ve manana ny fanahy ve olona feno fahendrena ve zay no ampiasain'ny tompo anova reo apôstôly reo lazaiko anao fa raha mamaky ianao amin'io asan'ny apôstôly io dia ozy ny sineodriona ny sadiseo ny mpahay lalàna rehefa nanaratsy andreo apôstôly reo dia ozy izy hoe reto olona tsy nandiha fianarany reto illettré idiot ozy izy amin'ny traduction Martin baiboly vazaha zany hoe reny na ampiasain'i Jesosy fa reny na tonga ny filazantsara miparitaka maneran'izao tontolo zao paritaka maneran'izao tontolo zao ary voalaza mihitsy ao amin'ny asan'ny apôstôly hoe ireto olona nampitsimbadika ny tantaran'izao tontolo zao reto indray a tonga eto tanàna lazay ny fanakorotana ny ilain'ny Madagasikara ny ilayntsika tsirairay avy ny ilain'ny fiangonana olona manana ny fanahy feno fanamasina manana fahendrena ary tsara laza zay no ilainy fa betsaka nefa natao
betsaka nefa netrereta betsaka nefa fandaminana betsaka nefa rafitra sy hoe matipaika fa olona matianina sy mahay daholo reo fa tsisy zavatra tsy hitanao ny fibebahana tsy hitanao ny fahamasinana tsy hitanao ny tahotra an'andriamanitra tsy hitanao hoe misy fifoazam-panahy marina satria diso ny critera diso ny masotsivana raha to ilazana azy lasa tsy toetra takina ary tsy maintsy takina ny hoe manana ny fanahy masina olona feno fahendrena tsy ilaina ntsony zany de tsy magaga raha tsy miseho ny voninahitro ny tompo tsy miseho ny fibebahana tsy miseho ny fanasitranana tsy miseho le herin'andriamanitra ao amin'ny tokantrano satria niova le zavatra dedava halleloia tompo ane amidra fo amintsika tsirairay avy mba ho fantatsika fa ny zavatra teny ilaina de fafenoan'ny fanamasina ilaina avy eo zay manana fahalalana ara-tsaina bebe koa noho ny hafa ilaina avy eo zay manam-pahaizana bebe koa noho ny hafa ilaina avy eo zay ataoko hoe manam-bola ihany ko ary anaovana ny asan'andriamanitra fa ny ambonin'izay aloha ny fanamasina ao anaty vakio kely Lioka 5 Lioka 5 mahita ianao ny ekipan'i Jesosy ato niara-ny asa tamin'i Jesosy hoy voasoratra ary taoriana keliny dia alasy Jesosy nitety tanàna sy vohitra nitory ny filazantsara amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary ny 12 nanaraka azy averiko ary taoriana kelin'izay dia lasy Jesosy nitety ny tanàna sy vohitra nitory ny filazantsara amin'ny fanjakan'Andriamanitra hitantsika eto zany fa rehefa mitory filazantsara dia mandendeha zay nitety tanàna vohitra nitory filazantsara an'Andriamanitra zay nataon'i Jesosy fa nandeha ve Jesosy ary 12 nanaraka azy andiny ny faharoa mba amin'ny vehivavy sasany izay nositraniny tamin'ny fanaratsy sy ny aretina dia Maria atao hoe Magdalena izay efa nivoahany demoni 7 sy Joana vadin'ny koza mpitandrina ny fananany Herôda nisy zany tao tena raha jerena dia hoe olona ny avoloha satria any tandrina ny fananany Herôda fa niara-ny asa tamin'i Jesosy eo koa zany leilaina le équipement am'izay satria efa voafehan Jesosy hoe le fahamarinana fibebahana fanjakan'Andriamanitra ary olona efa nandray an Jesosy reo dia iza ihany koa Maria atao hoe Magdalena izay efa nivoahany demoni 7 Joana vadiny kosa mpitandrina ny fananany Herôda ary Sosana mba amin'ny maro hafa koa izay nanompo azy tamin'iny tamin'ny fananany nanompo azy tamin'ny fananany fa alohany anompony azy tamin'ny fananany efa nanana an Jesosy aloha reo zay le fampianarana petraky Paoly tany amin'ny Korinto hoe ny zavatra nataony ny tenany aloha ny natolono an Jesosy zay izy vao nanolotra fananana hanampiana ny hafa zay foana koa nitoriana amintsika eto hoe nilayntsika aloha an Jesosy tsika zay tsika vao miasa sy mitory sy mizara ho an'ny hafa amen mazava amintsika zay ten'Andriamanitra zay dia zao mbola le fampidirana an'le Filipo le izy teo zay le izy teo hoe Filipo le teny nitory teny tamin'le ofisier dia jerentsika amin'izay raha ny asan'ny apôstôly 5 tadio fa le teneko tany voalohany teo hoe tsy irery ianao zay izy teo tsy irery ianao asan'ny apôstôly 5 andiny fa 7 andiny fa 4 aloha ary nisy anjelon'ny tompo nilaza tamin'ny Filipo ka nanao hoe mitsangana ka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema makany Gaza dia efitra izany magaga le fitarian'ny fanamasina asain'ny fanamasina makaiza makany anefitra jerio ny zavatra tena tiana lazaina amintsika eto zany hoe tsy irery ianao fa eo ny fanamasina mitarika anao ho an'ny tsirairay avy io tsy ho anahy ihany tsy ho an'izay mpitory teny ihany
fa ho an'izay zanak'Andriamanitra zay manana an' Jesosy aza matahotra hoentin'ny fanahy masina, aza matahotra tarihy ny fanahy masina. Dia jerevy tsara ny zavatra hitantsika eto amin'ny 1:20 hoe ary nisy anjelon'ny tompo nilaza tamin'ny Filipo ka nanao hoe mitsangana ka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema makany Gaza dia efitra izany. Iza no niteny tamin'ny Filipo? Iza? Tavafomafy hoe anjelon'ny tompo no niteny tamin'ny Filipo hoe mitsangana ianao dia mandehana ary hitanareo amin'izany le zay le ataoko hoe ianao mahaleova tena ao amin'i Jesosy fa mibitsika aminao ny fanahy teny aminao ny tompo. Fa amin'izao koa nefa fa be da be le mpaminany santoka sy le mpampianatra santoka ka raha amin'izao anao niteny hoe nisy anjelon'ny teny tamiko mamana ihany ianao normal ihany raha omahana ianao satria betsaka ny santoka tompo. Fa raha tena original avy amin'ny fanahy masina dia misy koa ny original amin'izany fanahy masina. Satana nge pakatahaka fa misy mihitsy zany hoe anjely mibitsika zany, misy mihitsy zany hoe anjely miseho zany, misy mihitsy zany hoe fanahy masina mibitsika dia mitarika anao zany, misy zany. Fa ararotiny devoly koa zay dia misy koa satana mibitsika. Dia ozy izy hoe niseho taminay Maria tary amin'ny tany tary dia lasa amin'izay anao fa fivahinianana ho any. Maria zany tsy mahalala zay misy eto tany intsony zany, tsy fatantsony eto. Fa aloha izy hipetraka tsara any amin'ny tompo any an-danitra any. Fa ny eto fanahy masina ny miasa, ny anjely no irahan'ny tompo, fa ny olona efa maty, ny olona masina nakarina Jesosy, efa nivonjeny Jesosy, tsy manana anjara intsony hitarika anao sy hanazavanao. Ianao ny olona masina. Azonao ve zany? Vakio io epistile rehetra io fa rehefa manoratra Petera, mamangy ny olona masina ao Filipo, mamangy ny olona masina ao Kolosia, mamangy ny olona masina any am-pielezana ozy izy Petera. Raha tena ao amin'i Jesosy koa ianao dia ozy ny fanahy hoe mamangy ny olona masina atao am-bobo ao. Amen. Ny olona masina dia ianao rehefa anao amasin'i Jesosy, rehefa nandray ny famonjena, rehefa ao aminao ny fanahy, rehefa ao aminao Jesosy Kristy, olona masina ny fiantsonanao ary ianao le hiakatra velona any an-danitra. Halleloja! Fa namaty ary ianao mbola hitsangana satria velona miakatra any an-danitra. Dia marina ny filazan'ny olona hoe reny le hiakatra velona any an-danitra. Fisakalady reny tsy hita mihitsy fa atao mivavaka foana. Sabotsy mivavaka ihany. Eo an-tsena mbola misy baiboly eo amin'ny eo akaikiny eo. Ka ny fiainanao efa Jesosy. Ianao hiakatra velona any an-danitra. Toa tsy faly nareo maina anao hiakatra velona any an-danitra. Faly. Zany famarina tena Andriamanitra olona faly. Inona ary ny atahoranao ny eto tany? Tsy irery ianao. Ianao efa hiakatra velona any an-danitra. Rehefa hiakatra velona any an-danitra zany, mety hoe maraina samy mandeha veloma make bye bonne journée raha amin'iny ny fotoana atokavan'i Jesosy ianao any am-birao zany miakatra. Ndray any an-dakozia, ndray any an-tsena, ndray any am-pianarana. Fa eny an-danitra tafaraka iny miaso, iny miaty, miara-miakatra amin'izay. Halleloja! Amin'ny fotoana tsy ampozinao ny iverenan'i Jesosy. Ary mety tsy ho tafaraka eo nareo mivady, nareo mianakavy, fa samy any amin'ny anjara asany avy ihany. Fa vao maneno trompetra samy maheo ny daholy. Halleloja! Ohatrany hoe le nisy tsunami tany Indonezia. Tamin'izany fotoana efa lasa ny éléphant mainao le izy. Dia nitsoka aingana mihitsy ny éléphant nandeha tany amin'ny toerana lavidavitra zany. Mizatra eony. Tsika koa rehefa manana an Jesosy, eontsika io fanahy masina io bitsika. Eontsika io trompetra io maneno. Ny olona tsy haino ny trompetra, fa zay manana an Jesosy ihany maheno ny trompetra. Dia miara-miakatra amin'i Jesosy. Dia rehefa miara-miakatra amin'i Jesosy, ny olona tsy manana Jesosy tsy mahalala an'izany. Manjavona fotsiny. Izay nge ireny manjavona hono ny sasany. Totsizay dia efa lasany. Indray am-pimaso dia ihany. Marina iny ireny. Zany hoe manjavona ianao eo an-tsena ianao paritaka daholo ny vary sy laoka ianao le manao hôtely iny. Lasa iza le mpiservira teto. Lasa iza le mpivarotra teto 10 000 ariary miparitadritaka fotsiny. Ianao efa niara-niakatra amin'i Jesosy any an-danitra. Halleloja! Mividy fanafody efa mitady hoe aiza le farmasianina teto. Tsy hita le mpivarotra. Mpitondra tômôbila miala fotsiny hoe chauffeur midona ny tômôbila. Ny piloty raha ohatra manana Jesosy izy, manjavona izy, maka izy ny roplaniny, mitotony.
ny any amin'ny autoroute zany dia karambolazy ina moa zany karambolazy zany fandona sy ananina daholo zany zavatra izy dia hiteny amin'izay ny any radio hoe be da be ny olona nanjavona tsy hita tsy haiko nisy extraterrestre tonga ve nisy zavatra nakany zareo ve zay fa niteny anareo foana hoe miomana eo na amin'Andriamanitra ao verinareo fa manany aly zay miteny ty fa zavatra misy io hiara hiakatra tsika eontsika ny trompetra maneno halleloia misokatra amin'ny fasana mihay mitsangana daholo le maty ao amin'i Jesosy reny tonga dia fa tsy horera mihitsy fa tena tonga dia bokosy be daholo misokatra daholo io fasana io voaka avany mahafinaritra be daholo ny hitanao satria nahoana fiansean Jesosy no mitsangana voapasany ianao koa manampy azy tena iray io rehefa miakatra mifony any Kanada mitsangana maty zay olona any Kanada mitsangana maty zay olona any Haïti mitsangana maty ny olona any Congo mitsangana maty ny any Paris mitsangana maty ny eto Madagasikara raha velontsika aminaran'i Jesosy tsy mola any pasana tsika zany tsy nananana fahafatesana halleloia miovy indray mpimasy eo tonga dia adieu la terre baibay afaka fitony zay miverina eto zay amin'izay manjaka sasany any Jerosalema sasany any Washington sasany any Syrie mbola mahafinaritra be ngy toy any tantara miaraka amin'i Jesosy io raha sirapony tompo mbola hisy fotoana mbola ifampizarantsika an'izay mihitsy hoe ny amin'ny hoavy fa mahafinaritra be toy an'io tantara io fa mbola hisy mbola hiaraka amin'i Jesosy aloha tsika hiakatra ao any an-danitra dia miaraka amin'ny antsika mandritry ny fito taona tonga dia paradisa miadana milamina ny ato amin'izany eto tany amin'izany efa gera efa amotika ny Israely daholo no ataon'ireo dia tapitra ny fito taona aloha hiverina ho Jesosy fa efa reso reto zanak'Israely reto dia ianao miaraka midina aminy an'izay ny taingo tsy hovaly tsy marevorevy ianao fa famarina ny ten'Andriamanitra zany midiny Jesosy ametraka fa tsy lamy ty tany ty raha tsy Jesosy midina eto zay dia lazaiko anao tsy hitanao korotana io any Congo any Alep any Syrie ao a Berlin efa olona manam-pahaizana zao fa mbola misy camion mamotika ihany eny amin'ny tsena Noely satria tsy milamina io raha tsy Jesosy ny eo lazaiko anao zany tsy milamina io raha tsy Jesosy teo azay ny andrasantsika tsika tsy mainka hanao député eto tsika nanao président de république na hoe tena hoe ho any amin'ny Sénat aleo ataony loha fa aseho an Jesosy mihitsy hoe raha misaraka amiko ianareo tsy mahay manao na inona na iny tsy vita io fa andao aloha Jesosy hanao repos kely fito taona any an-danitra miaraka amin'i Jesosy any mahafinaritra zany mantany anazy nga ianao efa tany ato tingeny famarina dia raha misy zavatra tantara zavatra aminao zay tany an-danitra sisy amarino ato fa voasoratra daholo io raha mamoromorona sy miteniteny sy mandainga izy tratranao atao anatin'ity laingy zany forononao zany tsy tany an-danitra fa hitako ato daholo ny marina rehetra halleloia dia taiza moa izy teo fa ohatran'ny parenthèse daholo zay rehetrarehetra zay mahafinaritra miaraka amin'ny fahalamasana tsisy hoe introduction développement very le taratasy avy eo dia tsy hitaiza moa toy an'le tory satria ianao taratasy efa nomaninao syroatanao tany sika raha mitory teny ao amin'i Jesosy zay raha mitory teny ao amin'i Jesosy le fiomanana efa isan'andro fa tsy hoe nanomana hoe anomana be fa hitory teny rehefa avy eo ianao zany efa miomana isan'andro ao amin'i Jesosy mbola ao tsara ve aloha nareo halleloia tsara miaraka amin'i Jesosy andraminy le milomano amin'ny fahalamasina dia mandeha fotsiny dia taiza le izy teo mitsangana maty eo amin'ny tompo mitsangana antsika miara-miakatra avy eo mbola hiariverina mbola hiaran-jaka eto arivo-taona amin'izay fotoana zay ny lioana tsy hinana zazakely tsony fa miaraka eo ny lioana sy zazakely falifaly satria vovain'ny tompo mihitsy any amin'ny biby any amin'ny sainy sy any amin'ny fony any ho ataon'ny tompo daholo zany ny biby lava ny zazakely eo akaiky ny biby lava eo milavaka ny biby lava tsisy aninona satria efa hovain'ny tompo ny tontolo efa hovain'ny tompo ny fiaina zay le tsony hoe millénium ao anatin'ny arivo-taona misy filaminana misy fitsaharana misy fiadana Jesosy ny mpanjaka ao Jerosalema
dia ianao raha natoko tsara ao am' jesosy mety homeny jesosy partiana tany io tantaniny ianao aizany tianao omeny vakio ke matiotiky vadimy am' roapolo de misy ny zaraina atao vakio ao am' ten'andriamanitra ao isy fizarana hoe ty zany ny anjaranao fa natoky ianao ty ny anjaranao fa natoky ianao ty ny anjaranao zany hoe arakaraka ny fatokianao miasa ho an'ny tompo koa no anomezan'ny tompo asa ho anao aorina fa matoky amin'ny asa apetraka ny tompo ataonao hoe atao tany amin'ny zavatra rehetra ataonao hoe atao tany fa misy molina fizarana io tsisy ady sezatsony io na misy fialonana fefa afako ny toepo am'izay sao de nenao veranga Washington de nanay aty Mozambika efa tsara be koa Mozambika am'izany halleloia ty raha lasaina bavy tsy nofinofo ty fa fahamarinana ty halleloia mariny zany teny zany avy eo vita ny arivo-taona tonga am'izay ny Jerosalema vaovao lanitra vaovao tany vaovao tsara be daholo reo samy manana ny plasiny daholo hoe sasany any Jerosalema sasany lanitra vaovao sasany tany vaovao halleloia de aloha tsika iverina ao am'le Filipo lasa lavitra avant-goût zay prochainement fantatra hoe tena afinaritra ty miaraka am' Jesosy ty de ahoana Filipo nentin'ny fanahy nidina tany anefitra zany hoe ianao rehefa manana fanahy misy précision mbola moavy koa fotoana hitarihan'ny tompo atsika de iresaka an'io fitarihan'ny fanahy io tsika de ny asan'ny apôstôly ny jerentsika am'izay fa ampahany fotsiny tya eto amin'ny asan'ny apôstôly toko favalo ty tsy miala am'le loha episika hoe tsy irery ianao fa eo mifana masina de ahoana toy ny rahany Filipo nisy anjelon'ny tompo nilaza tamin'ny Filipo ka nanao hoe mitsangana ka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema makany Gaza dia efitra izany any amin'ny dezera no irahany fa misy mission any amin'ny dezera alefa ny tompo any amin'ny dezera koa ianao no faniny fa misy mission asainao ataonao rehefa avy eo dia nitsangana izy ka lasa nandeha arindro nisy lehilahy etiopianina tandapany Kandasy mpanjaka vaviny etiopianina sady pitahiry ny areny rehetra ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka dia nody izy ka nipetraka teo anatin'ny kalesiny ary raha maky teny tao amin'ny Isaia mpaminany afavavaka tany Jerosalema zany ty mpiandraikitra ty mpiandraikitra ny resaka fanana mpanjaka mihitsy izy de nandeha nody izy rehefa nody izy de namaky ny boky ny Isaia rehefa mody ve anao mba mamaky baiboly eny amin'ny taxi be eny an-dalana andeha hiasa ty zao fanao le tompona ndraiky mpanjakana de namaky baiboly izy eny an-dalana de hoy ny fanahy tamin'ny Filipo io tsy irery ianao fa misy anizy misy ny fanahy ahoana ozy izy ny fanahy tamin'ny Filipo tsy niteny izy hoe hoy pastera tamin'ny Filipo na hoy ny mpiandraikitra tamin'ny Filipo hoy ny fanahy tamin'ny Filipo ianao rehefa miaraka am' Jesosy isan'andro mibitsika aminao io iny taxi be ve no alainao saly aorinany zany mikoto daholo zany ile fiainana isan'andro ande inona ny akanjo anaovako androany ny fanamasina no mitarika anao am'zany rehetra zany so de verinao fa tsy andraikitry ny fanamasina zany ny atsiprim-piainanao mihitsy tokony ekenao fanamasina ibaiko anao fa tsy hoe fiakanjoko koa ve de ho baiko ny fanahy fa ny hatramin'ny akanjo anaovanao ny toerana lehanao ny fiainanao isan'andro eno ny fanahy fa mibitsika aminao io makay za androany iza no resahako iza no alehako inona no akanjoko inona zao ao amin'ny fanahy de ahoana ozy izy aroy ny fanahy tamin'ny Filipo andeha manatony ka makanesa amin'io kalesy io mazava be zany fitarehan'ny fanahy zany ary Filipo niazakazaka nakeo aminy dia nandre azy namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany ka niteny taminy hoe mo fantatrao zay vakinao fa hoy izy ataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mpampianatra ary izy nangataka ny Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy ary zao ny tenin'ny soratra masina voavakiny nentina hovonoina tahaka ny ondry izy ary tsy ny lobava tahaka ny zanak'ondry mona eo anolohan'ny mpanety azy ny fietretena no nanaovana azy resy lahatra ary iza no halaza ny amin'ny arabelona taminy fa ny rainy ny ainy ny sorona tamin'ny tany ary ilay tandapa namaly ny Filipo ka nanao hoe masiny ianao iza moa no lazain'ny mpaminany amin'izany ny tena ny vasa olo-kafa ary Filipo ny lobava de nanompoka teo amin'izany soratra masiny zany nitory aniza an Jesosy taminy tsisy kahie tany Filipo tsisy noty kely ataratasy tany Filipo
tsisy boky tany amin'ny Filipo fa mifanamasina nitarika azy ary teo amin'ny zava-nisy teo fotsiny namaky ny Isaia dia tonga dia nitaria fanahy izy itory teny sahala amin'izany koa ny ataonao tsy misy zavatra tazominao tsy misy noto tazominao tsisy boky kely tazominao andehanao hitorianao teny fanamasina ao anatinao mibitsika fa any an-trano sy any ambadika any ianao afaka manao noty afaka mamaky boky afaka mitokana tsara fa rehefa mandeha mitarika anao Jesosy avy eo mivoaka ho azy le ao anaty le réserve rehefa chargé ny bala dia mandeha ho azy dia nitory amin'izay izy aniza an Jesosy tsy nitory fiangonana izy tsy nitory atoko-pivavahana izy tsy nitory toerana izy fa iza nitoriana Jesosy no nitoriana nitory an Jesosy izy ary raha nandeha teny an-dalana izy dia tonga teo amin'izay nisy rano aroa le tandapa indro rano ka inona moa no misakana tsy atao batisa dia nasainy najanona ny kalesy ary izy roalahy dia Filipo sy ilay tandapa nidina eo amin'ny rano dia nataony batisa izy ahoana fandehany vao vita ny toriteny voakasika le miaramila tsisy hevitra rehefa mifanamasina mikasika misy rano azy any amin'ny dezera halleloia ka izy anao mbola mahita rano any amin'ny dezera raha tsy Jesosy manao an'izany rehefa voatoro ny teny ozy izy hoe le tandapa mihitsy ara ny teny hoe io misy rano inona manaka anazy atao batisa najanona ny kalesy natao batisa le tandapa nidina teo amin'ny rano dia nataony batisa izy halleloia averiko ihany tsy vo izao le mitory eto tsy misy hoe formation ana batisa zany mahita ve tsika formena natao batisa aloha le mpanjaha le tandapa tsy misy hoe anarana promotion batisa zany misy manao an'izany matsy eto Madagasikara promotion zao atao batisa formation zao telo volana enim-bolana atao batisa tsy ara-baiboly zany tsy ara-baiboly zany fa rehefa voatory ny ten'Andriamanitra voakasika le olona eo no eo izy voakasiky ny ten'Andriamanitra natao batisa avy hatrany halleloia tsy misy hoe sakafo be zany eo ariana amin'ny batisa hoe fety be ataon'ny olona amin'izao fotoana zao 5 zao mety be da be manao zavatra tsy ara-baiboly any halleloia tsara ny tompo lao tsika mifantoka amin'i Jesosy mbola tsara ve tsika aloha magnino tsara miteny aminao ny tompo halleloia dia nandeha dia nitoy ny tantara natao batisa izy ary rehefa niakatra avy tao amin'ny rano izy roalahy dia ahoana nety ny fanahin'ny tompo Filipo ka tsy hitan'ilay tandapa itsony fa nandeha tany amin'ny tany nalehany izy sady nifaly ahoana sao dia mazimazia ary ty tsy mazimazia avy vita ny batisa dia nahoana ozy ny tompo hoe sao dia hitanaranaraka ny Filipo eto foana ty tandapa ty alao hoe soroko amin'izay Filipo tsy tia ny tompo mihitsy sika anompo sampy hiantehatra aman'olona hiankina aman'olona foana tsy irery ianao fanamasina ao aminao dikan'izay koa nefa tsy miavinavina aman'olona sy manambanimbany olona fa samy manana ny fahasoavana nomeny ny tompo fa zao tsy misy olona alohan Jesosy eo aminao zany hoe tsy misy hoe olona aloha atononao zay vao iny olona anatona Jesosy ho anao tsia ianao sy Jesosy tafaraka miarady mahafinaritra be tantara io jereo tsara nge i Filipo izy dia nanino mba mamaly azy zany nareo rehefa manontany amin'izay mifanakalo tsara le resaka naninona ony nety ny fanahy ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy roalahy dia nety ny fanahin'ny tompo Filipo ka tsy hitan'ilay tandapa itsony fa nandeha tamin'ny alehany izy sady valy fa Filipo hita tany Azota dia nitory ny filazantsara tany amin'ny tanàna rehetra izay nalehany ambarabatonga ny tany Kaisaria halleloia nanjavina marina ve zany ho Filipo tsy hity Filipo vita teo zany ny batisa dia nanjava ny Filipo tonga dia nety ny fanahy makaga fa zay ny fitarihan'ny fanahy tsy hita ho azy teo tsy hoe nanao kongofo akory na hoe nanao ninja dia tsy hita fa namasina ihany eo nanjavina dia tsy hita dia faly io izy dia lasa dia le tandapa koa ahoana lasa koa le tandapa faly koa
tsy irery le tandapa tsy irery Filipo fa nandeha voaozana zay olona matoky olona voaozana zay olona metehatra aman'olona voavita amin'ny batizy tsisy hoe mijanona eto nareo tsy maintsy atao an'izao nareo tsy maintsy atao ekeo ny fanamasina mitarika anao manazava anao fa nandeha Filipo lasa izy nandeha tany fa tsy aloha aloha za hijanjanony eto amin'ity aloha aloha hijanjanony eto amin'ity tandapy ity sady ohatra ny mpitana vola mpanjaka vavy ny Etopiana mety misy zavatra azo atao ihany aho zay no ataony amin'izao tontolo zao sy amin'izao fotoana zao raha resaka fitoriana aka vola handray vola hivarotra ny filazantsara fa tonga dia nisorony tompo Filipo dia faly Filipo nandeha ihany koa le tandapa nandeha toy izany koa ny lalany faly ihany koa izy tsy niankina tamin'iza n'izy fa eo ny fanamasina halleloja azotsika ve famariana ten'Andriamanitra miteny aminao ve ny tompo io misy ny fanamasina misy ny fanamasina miteny io mampianatra io mitarika io halleloja dia tena ampianarin'ny tompo tsika androany tia ny tompo tarihantsika hoe miantehera ny fanamasina mizara ny hain'ny fanamasina mizara ny hain'ny bitsiky ny fanahy fa io bitsiky ny fanahy io tsy henonao io raha ohatra anao sady mbola mihaino hiran'izao tontolo zao raha ohatra anao ny radio anao sy ny tele anao mbola mitatatata zao tontolo zao eo a tototra le fanahy ao fa mila iandahana aingana zay sao tatoato dia ohatra ny lasa tady eo manodidina eo sy rehetrarehetra ohatra misy hiran'izao tontolo zao milasaka foana hiran'izao tontolo zao milasaka foana dia tady voarendra irainao mbavanao le izy fa mila esorony zany satria mila maka toerana ny fanahy zany hoe anao zany mila sarge mandrakariva fenon'ny fanahy enonao foana ny fanahy mibitsika fa raha ianao nanaranaraka hiran'izao tontolo zao tonga tampoka hoe mila zava-panahy atao tampoka tsy tafahomana ntsony ianaoko ianao efa mirona be any fomba zao tontolo zao sy tiran'izao tontolo zao fa zay le hoe raha mahay manavaka ny zavatsoa amin'ny zava-pona ianao jeremia tonga dia mebe folo dia hosolombavako ianao zany hoe mila consécration totale 7 jours sur 7 24 heures sur 24 connecté amin'ny fanamasina ianao connecté amin'ny Jesosy ianao fa tsy hoe androany alahady misy toriteny dia aloha iomana be aloha za hitoriteny tonga indray ny rapiso alatsinainy izy tsisy toriteny tsona tsy amin'ny lahady dia aloha indray aloha manao zao tsy za mila mifandray amin'ny tompo foana ianao isan'andro isan'andro halleloja dia nandeha izy ireo dia nitarika azy ny fanamasina manazava azy ny fanamasina mba hiainantsika isan'andro koa ve zany manaiky ny fahafenoan'ny fanahy ve tsika manaiky ny fitanian'ny fanahy ve tsika fa ny tompo tsy manavaka an'izanizy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa dia milaza amin'ny andro farany ny andro tsahako ny fanahiko amin'izy amin'ny nofo rehetra ianao anatin'izany nofo rehetra zany hoe apetraky ny tompo ao aminao ny fanahiny dia mitarika anao io amin'ny marina rehetra amin'ny alehanao rehetra mampianatra anao io raha misy raha lasaina bavy eo miaraka aminao isaorana ny tompo zany ampiasain'ny tompo koa reny iteny raha mitory-teny zao zahay eto dia iano ihany koa ny fanahy ampitao tsara ao anaty baiboly jereo tsara rehefa any an-trano ara-baiboly daholo ve le voasoratra le voateny satria manana ny fanamasina ianao zay mahatonga leo amin'ny jaona voalohany milaza hoe nareo tsy ampianarin'izanizy fa nareo manana ny fanahy dikaniny tsy hoe akory zay tsy hanotoroteny tsy hanaraka an'izanizy antsony fa nytinytenena hoe rehefa misy teny mandeha rehefa misy boky vakiny rehefa misy olona mizara amarino hoe avy amin'ny fanahy ve zany atao amin'ny baiboly ve zany zay ny zavatra mila iaina ny zanak'Andriamanitra amin'izao fotoana zao dia aiza ho aizintsika aiza ho aizintsika halleloja halleloja ny zavatra toriana eto dia ianao tafaraka amin'i Jesosy tsy mitory olombelona tsika tsy mitory toerantsika tsy mitory fomba fa mitory an'i Jesosy tsika tory an'i Jesosy tsika ianao ve matoky an'i Jesosy ianao ve matoky ny fanamasina raha misy zavatra ilainao raha misy zavatra mila ho fantatrao mibitsika aminao ny fanahy dia miteny aminao ny fanahy manoro anao ny fanahy mitarika anao ny fanahy halleloja fa mila manana an'izay fiainam-panahy zay tsika toko hoe zavatra efa ho an'izay manana an' Jesosy zany hoe mila miroso amin'izany tsika tsy irery ianao fa ny fanahy tompo ao aminao fanahy tompo mitarika anao amin'ny marina rehetra halleloja dia amin'ny jaona toko fahenina ambin'ny folo amin'izay vakitsika amin'ilay teny lazain'i Jesosy andino faharoa amin'ny telopolo jaona toko fahenina ambin'ny folo indro avy ny andro eny efa tonga
izay elezanareo samy hoany amin'ny azy avy ary ilozanareo irery ahko kanefa tsy irery aho fa ny ray no ato amiko. Jesosy miteny io, Jesosy miteny io fa fantatra Jesosy fa ho avy fotoana anenjehana azy isamborana azy tsisy toatsony reny olona reny. Olona zaraina mofo dimy sy azana olona tsy omby 5,000 zaraina mofo sy azan-drano rehefa tonga ny tokoa nenjehan Jesosy tsy sitany naleha. Boka ny sitranina jamba nahiratra klemaina nandeha maty natsanga aiza daholo reny rehefa tonga ny fisamborana an Jesosy tsy sita lasa daholo. Efa fantatra Jesosy zay zavatra hitranga zay fa ozy Jesosy hoe ilozanareo ahako irery kanefa tsy irery ahako fa hoana ny rainao ato amiko. Za koa miteny aminao mety betsaka ny mandao mety betsaka ny miala mety betsaka ny tsita fa zao tenenina tsy irery ahako fa hoana ny ray ato amiko. Tsy fantatrao ve zany ao aminao ray rehefa ao aminao Jesosy. Iza moa Jesosy? Ao amin'ny Isaia dia milaza hoe ny anarany dia rainy mandrakizay, Père éternel. Jesosy le Père éternel. Zany hoe rehefa ao aminao Jesosy na iza eo na iza tsy eo tsy irery ianao. Halleloja. Tsy irery ianao. Eto amin'izao tontolo izao dia samy maka ho azy. Eto amin'izao tontolo izao dia samy mandeha amin'izay tiany. Amin'izao fiainana izao dia efa tsy misy fifampitokisana, tsy misy fifampiantrana. Fa za milaza aminao fa misy le ray ty anao. Rainy mandrakizay. Tsy irery ianao fa miaraka aminy. Ahoana mahatonga anao tsy irery miaraka aminy? Dia zao lazainy Jesosy raha ty anareo dia tandrana ny teniko. Ny raiko ty anareo hiaraka ononao aminareo zay. Aiza misy an'izay? Jaona 20. Raisitsika tsara zay famarinana zay. Zany hoe le zavatra nitantaraiko rehetrarehetra teo raha tsy miainga amin'ny fankatoavanao an Jesosy tsisy antony zany. Jaona 20. Jaona 20. Halleluja. Tsara ny tompo a. Jaona 20. Andininy 15 aloha vakitsika. Raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Ary zao angataka amin'ray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahin'ny famarinana izay tsy azo zao tontolo zao horaisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra ao aminareo izy ary ho ao anatinareo. Dia tsarovy tsara io teny amin'ny 20 io. Tsy hamela anareo hokamboty aho, ankaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy hahita intsony zao tontolo zao fa ianareo no hahita satria velona aho dia velona koa ianareo. Amin'izany andro zany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny raiko ary ianareo ato amiko ary izaho ao aminareo. Raiso tsara zany famarinana zany ary amin'izany andro zany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny raiko ary ianareo ato amiko ary izaho ao aminareo. Saintsaino tsara nge zany teny zany dia ho eto tsara any an-trano hoe ahoana tsara moa zany hoe fantatrareo fa izaho ao amin'ny raiko ianareo ato amiko izaho ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina zany dia izy no ty ahy ary izay ty ahy ho tian'ny raiko ary izao ho ty azy ka iseho aminy. Miankina amin'ny resaka fitiavanao an Jesosy io, miankina amin'ny fankatoavanao ny didiny io no mahatonga azy onona ao anatinao. Andininy fa 12 Jodasy tsy Iskariota taminy tompoko nahoana no aminay ny isehonao fa tsy amin'izao tontolo zao. Jesosy namalaka nanao taminy hoe raha misy ty ahy dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko ty azy ary ankao aminy izahay ka onona ao aminy. Izay tsy ty ahy dia tsy mitandrina ny teniko ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa ny ray izay naniraka ahy. Izany teny izany no efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho fa ny mpananatra dia ny fanamasina izay raha ndray amin'ny anarako izy no ampianatra nareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Halleloja. Inona ny tiany lazaina? Miankina amin'inona ny fitoeran'i Jesosy ao aminao? Miankina amin'ny fitiavana. Dia inona koa ilay lazaina? Izay maninona ozy izy no tiany raiko, izay mitandrina ny didiko. Fantaniana apetraka aminao ary inona izay didy izay? Fitiavana, fifankatiavana, tenin'Andriamanitra. Misaotra tompoko.
fitiavana ny didiny sao de anao iverina any am'lelay didy 3 hoe inafo moa zany le izy fa tsy iverina any an'le 3 le anyjiosy fa ny didy lazay ny tompo dia fitiavana. Romanina 3:13 Romanina 3:13 a fa ny hoe aza mijangaja 5 Romanina 3:13 fa ny hoe aza mijangajanga aza mamono olona aza mangalatra aza mitsiriritra zavatr'olona mba amin'izay didy rehetra hafa dia samy efa ao anatin'izao teny izao hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana koa dia ny fitiavana no fahataterahan'ny lalàna. Inona ny fahataterahan'ny lalàna? Fitiavana. Dia iza le fitiavana? Jesosy le fitiavana. Zany hoe rehefa ao aminao Jesosy mamokatra vokatry ny fanahy ianao dia tanteraka ao ny fitiavana. Dia rehefa tanteraka ao ny fitiavana dia tanteraka ao ny lalàna. Halleloja. Dikan'izay ny fitiavana io dia vita. Fitiavana tsy manisy ratsy namana. Fitiavana tsy tiany avony hafa. Dia vakio Korintiana 1:13 dia vakio ny toroteny Jesosy teo an-tendrombohitra fa ny baziny io dia fitiavana. Baziny io dia fitiavana. Miteny mihitsy ny tompo any amin'ny Isaia ihany hoe tsisy antony ny fifadikanina nataonareo e. Raha mifady anina nareo nefa nareo mankala ny hafa, nefa nareo miady, nefa nareo tsy manome sakafo anoana, nefa nareo tsy manome sakafo amatra, tsisy antony zany fifadianareo hanina zany. Fa isao dia iverinareo fa zany ny lalàna, iverinareo fa zany ny didy. Fa ny didy voalohany fitiavana. Matio 2:20 dia misy an'izay koa hoe tompo didy manahoana didy voalohany indrindra. Dia ahoana ozy voasoratra? Tiavana namanao tahaka ny tenanao izy. Zay ve ozy izy didy voalohany? Tiavana Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Zay ny voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia tiavo namanao tahaka ny tenanao. Fitiavana. Zany hoe rehefa tia ianao tsy manisy ratsy. Rehefa tia ianao tsy mamaly ratsy. Rehefa tia ianao mamela heloka. Rehefa tia ianao manome. Rehefa tia ianao dia mikarakara. Halleloja. Zany hoe rehefa ao anatinao Jesosy mitoetra ao anatinao dia manana fitiavana ianao. Dia rehefa ao aminao ilay fitiavana izay ankasitrahan'ny tompo ianao. Zany hoe ny condition ale izany ianao manolo tena ho an'i Jesosy aloha manana fitiavana. Fa ny condition hitoerana fanahy-maso ao anatinao koa dia ianao tia ny olona dia mononao aminao Jesosy. Dia rehefa mononao aminao Jesosy dia ao amin'izay vao tanteraka ilay hoe tsy irery ianareo. Halleloja. Mazava ve zany tenin'Andriamanitra zany? Mazava tsara ve? Apetraka amintsika tsirairay avy zany amin'izao fotoana izao. Na ho ela na ho aingana ho avy Jesosy. Na ho tafahoana antsika na tsy ho tafahoana. Zao ny zavatra lazaina aminao, ao aminao ny fanahy masina. Rehefa mitoetra amin'ny fahamasinana ianao, rehefa mitoetra amin'ny tahotra an'Andriamanitra ianao, mitarika anao foana iny. Raha mbola tafahoana moa tsika isaorana ny tompo zany mifampahery sy mifampizara. Fa na tafahoana na tsy tafahoana, ny fanahy masina eo foana dia mitarika anao amin'ny marina rehetra. Mazava amintsika ve zany? Aza esory mihitsy zany le eritseritra hoe ny mpitory teny ihany manana fanahy masina, ny mpitondra fivavahana manana fanahy masina. Dia zay mihaino sy mandray izay lasainy fotsiny eo. Tsia ianao manana fanahy masina. Fanahy masina nomena ny nofo rehetra. Fanahy masina mitoetra ao anatinao. Fa ny fehipetra hitoerana fanahy masina, ianao manana fitiavana, ianao manana an Jesosy, ianao mankatoa azy. Ny fehipetra voalohany hitoerana fanahy masina, ianao mibebaka aloha. Fa raha tsy mibebaka ianao, miala amin'ny fahotana, miala amin'ny ratsy fanao, tsy monina ao anatinao ny fanahy masina. Tsy mitoetra ao aminao fanahy masina. Tsy ho tempolo ny fanahy masina ianao, tsy ho trano fanahin'Andriamanitra ianao raha tsy mibebaka ianao. Fa mila mibebaka ianao aloha. Dia rehefa mibebaka ianao, monina ao aminao ny fanahy masina. Dia rehefa avy eo ny fanahy masina taiza kolokoloana. Satria izao misy ten'Andriamanitra ao milaza hoe aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanasiavana tompo kasehanareo. Zany hoe fanahy masina io mety malahelo amin'ny zavatra teneninao.
amin'ny zavatra saintsaininao, amin'ny zavatra ataonao, ka raha amin'ny zavatra teneninao, amin'ny saintsainao, amin'ny ataonao, malahelo fanamasina, ka mbola tsy tonga saina ihany ianao, dia misy ten'Andriamanitra koa milaza hoe aza mamono ny fanahy. Zany hoe io fanahy masina io koa mety miala atao aminao io, raha ohatranao ka mbola miziriziry amin'ny fahotana. Raha ohatra ianao ka mbola miziriziry amin'ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, dia tsy tamanao ny fanahy masina. Hitantsika nke zany any amin'ny Ezekely any, fanahy masina kaiky tao amin'ny efitra masina indrindra, fa nisy fanompontsampy tao amin'ny tempoly, vavaka amin'ny volana, vavaka amin'ny masoandro, misy jangajangana, dia niala teo aloha ny fanahy masina, tsy tonga dia tsy nivoaka ny trano, fa mbola nijanona teo amin'ny kianja. Rehefa avy eo ny fanahy masina nakery amorombory ny varavarana. Rehefa mbola nisy fahotana ihany tao, niala amin'izay ny fanahy masina, niala tsy nitoetra tao tsony. Mampitandrina antsika ny fanahy masina androany, mampitandrina antsika ny tompo androany. Raha mbola miziriziry amin'ny fahotana ianao, raha mbola miziriziry amin'ny fahotana ianao, raha mbola minimanoty ianao, kanefa efa lazain'ny tompo fa tsy akasahany fa mila ialana, tsy ho tamanao ny fanahy masina, fa miala izy, lasa izy mandeha. Dia tsy renao intsony ilay fifaliana avy eo. Lasa tsisy fifaliana intsony ao anatinao, dia lasa ianao lasa mihirahira an'izao tontolo izao. Lasa ianao lasa manaraka fomba izao tontolo satria misy banga ao tsinona. Fa mila mitandrina, aiza ho aiza ianao amin'i Jesosy. Ao ve ilay fanahy. Rehefa miteny ny tompo hoe ty ialao, ty tsy atao, ty esory, manaza ve tsika, manaiky ve tsika, sa hoe ny tompo to tsara foana ho ny tompo, fitiavana ho ny tompo, zao ny tompo entitra sarotiny. Rehefa miteny ny tompo hoe ialao zao mila miala, ary rehefa ialana zay ny fanahy masina faly aminao. Ahoana ozy ny eo amin'ny obolana, zanaka tiana mahafaly ny rainy. Ianao koa raha ny zanaka endry azafady, zanaka endry no mafaly. Ny fahendrena dia ny fatahorana an'Andriamanitra. Raha manam-pahendrena ianao, manana tahotra an'Andriamanitra, faly aminao ny tompo. Fa ozy ny tompo hoe raha ray aiza zay azako, raha tompo aiza zay tahotra, indraindray lasa manaja imolotra fotsiny, fa zarana fotsiny fa ao am-potsy isy fankatoavana, fa mifankatoavana ny zava-dehibe. Raha namaky an'le jaona teo tsika, teo izy hoe zay ty tandrina ny didiko izy, ny raiko ho ty azy, olona ho am'izay hiaraka aminy. Halleloja. Ny kompania tsara indrindra zany, namana tsara indrindra tsy manary fanahy masina. Halleloja. Io ihany tsy midify io. Ny ambiny na fanininy na tsy fanininy, mety misy tsy fahafahany, mety misy tsy eo. Fa ny fanahy masina eo foana. Jerevy eo amin'ny Filipo eo tonga dia mibitsika fotsiny ny anjely teny aminy. Avy eo mandeha indray, avy eo fanahy masina mitarika azy sy ny sisa. Fa zao tsy mivavaka amin'ny anjely. Amen. Sao dia mibitsika tamin'ny Filipo ilay anjely, zany hoe ny anjely zany ivavahana. Tsy misy mihitsy ao anaty Baiboly mivavaka tamin'ny anjely. Zay tsy misy nivavaka tamin'ny anjely, fa nivavaka dia vavaka tamin'i Jesosy, vavaka tamin'ny fanahy masina. Ny fanahy masina mampianatra anao, ny fanahy masina mitarika anao. Rehefa ozy ny fanahy masina hoe ametrao tanana io olona io, dia tsy hiteny anao hoe za tsy mbola nanao kanjo fotsy, na hoe rehefa miteny anao fanahy masina hoe ametrao tanana io olona io, dia za ohatra mbola tsy niofana, fa niofana iny. Zao famantara zao no anaraka ny zay mino. Halleloja. Fa tsy hoe zao famantara zao no anaraka zay paster, na mpaminany, na apôstôly, na hoe zao famantara zao no anaraka zay misaro-to fotsy, na hoe zao famantara zao no anaraka zay makanjo mirebareba fotsy. Tsisy an'izany tompoko ao anaty Baiboly. Zao famantara zao no anaraka zay mino, na manao jean ary izy, na manao t-shirt ary izy. Halleloja. Tsika tsy ao anatin'ny fombafomba sy ny fahazarana sy ny pôzy ety ivelany, fa tsika ao fafenony fanahy zay tariny fanahintsika araka zay sitrapoly. Halleloja. Izao famantarana zao no anaraka an'izay mino. Ametra tanana ho an'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Lainga ve zany sa diso? Lainga ve zany sa marina? Marina zany, mametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Misy fotoana ozy ianao ohatrany ametrahako tanana atao tsy sitrana. Ametrao foana e. Ametrao foana fa ny tompo mahatanteraka an'io. Fa efa tenin'ny tompo zay. Fa manana fahamasinana. Aza maikamaika ametra tanana foana manolona ozy Paul na antseny Timoty. Fa manana aloha fahamasinana sy fitarihan'ny fanahy. Zao famantarana zao no anaraka izay mino, ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny.
misy olona mitsipatsipaka eny akaiky ny taxi be eny aiza mitsoka fosiny ianao ny olona mitsoka sy mitazana fosiny ampiasao ny fahefanao ampetrao tanana meo raha misy siramamy izy aveo sitrana izy amin'ny anaran' Jesosy tsika zany eny an-dalana eny zany tonga de tena herin'ny fanaona atsika de mitarika zatra pratika ndresahako amitsika fa tsy hoe aiza moa le raharaha iny atsoka fifa misy olona mitsipatsipaka ianao no eo de ataovy halleloia halleloia ianao no eo ianao zany nefa nazaon'ny tompo nanorana io atsony teren'ny fanahy antso anao ampiasao ny fanahy masina ianao mitarika ianao nitarihan'ny tompo ametra tanana amin'ny marary izy de ho sitrany reny amoka de moni amin'ny anarako izy hiteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy andray menarany izy na de misotro zava-mafaty azy izy dia tsy ampaninina azy zany rahalahy sy anabavy toky tena ambony tena mahery vaika ane zany tenen'i Jesosy zany zany hoe raha isy anapozina azy ianao zany noho ny amin'i Jesosy de manino tsy mampaninina anao zany tsy mampaninina anao zany satria ao anatinao misy heriny fanamasina misy puissance misy autorité raha ohatra zany misy sanatria misy manapozina anao mety ho lasa vitamine ho anao ndray inona calcium halleloia ianao mandeha manao mission io any am'izay rehetra lehanao any any Morondava any Ambatondrazaka any atsimo rehetra any any amin'ny avaratra rehetra any ho ao zay sakafo rehetra tolotra eo isorony tompo fotsiny rehefa tsy tiany tompo any mety vako azy fotsiny le volia de latsaka rehefa tiany tompo any iny mitondra vitamine halleloia iaino le filazantsara laharaha sy anabavy aoka tsika tsy ho malemilemy sy matahotahotra sy kanosa ao amin'ny tompo fa tsika manana hery sy fahefana omeny Jesosy atsika apetraka amintsika foana zay amin'izao fotoana masy fiangonana malemilemy matahotahotra kivikivy osaosa tsy fanahy osa nomenantsika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona tena halleloia ao venao ao tsara venao halleloia tena hoe manana etaetatra hoe amin'ny taona vaovao iny mbola anaiky fitarihan'ny fanahy bebe koa mbola anaiky famenoan'ny fanahana bebe koa tena miataka foana am'izay tsy akasitrahan'ny tompo me isoron'ny tompo amiko zay tsy tian'ny tompo de me mandroso ao am' Jesosy halleloia ny alora zay de zay ny alora za de zay ny faniriko bebe kokoa an' Jesosy bebe koa ny fanahy bebe koa ny fitarihan'ny fanahy de me mandroso miaraka am' Jesosy tsy alohanao ve zay ny ambonge manaraka ho azy aveo halleloia prezentena aminao Jesosy prezentena aminao fanamasina ndana am'izay halleloia zay zany tena fahadina mihitsy zany le lasa mijery olona sy miantehatra man'olona fa zay natonga ny Filipo nataona anjavona zay natonga ny Filipo nataona anjavona mbola tsara velo nareo mbola tsara zao nafandeha mantsy am'izao fotoana lasa miantehatra be aman'olona ny olona lasa miantehatra be mitondra fivavahana sy mpitory-teny ny olona zay mampalahelo an' Jesosy zay satria lasa plasin'i Jesosy no alain'ny olona fa Jesosy mila maka amin'ny plasiny ambony indrindra eo ny rahalahy sy anabavy ekeny zany eo ny mpizara ten'Andriamanitra ekeny zany eo ny ataoko hoe mpamana araka ny ten'Andriamanitra ekeny zany fa tsy atao izany no ambony noho Jesosy halleloia Jesosy no lohany raha mamaky nareo amin'ny asan'ny apôstôly toko efatra amby folo ao de hitanareo zany hoe Paul sy Barnabasy tena hoe naneho ny vonany tompo tamin'ny fahagagana sy ny asa nataony de lasa ndeha ho ataony Andriamanitra i Paul sy Barnabasy na minonomba mihitsy de hozy izy hoe ty atao Jupiter de izy moa le anankiray Mercure ndray atao Jupiter de ndray Mercure olombelona zao satria nahoana hita le miracle hita le herin'Andriamanitra hita le fahefanana nanan'ny Paul sy Barnabasy de hozy izy hoe tena retino Andriamanitra fa tonga aty amintsika de nanaova fety sy lanonana be na minonombo mihitsy de ozy ry Paul hoe ino ty ataonareo nyro vitiny ry Paul ny akazony de nidina ambamy mihitsy izy kaza manao an'io fa zay de olona ihany fa zay tsy Andriamanitra eritreretinareo aiza ny olo ohatrany ry Paul sy Silasy am'izao 2016 zao
tsy vao mainka manara roatra io fanambonoby azy lao ipetraka tsara amin'ny toerana ambombo zay vonoy ary ny ombo anay zay mihitsy no andriamanitra tsy zany no ataon'ny mpitory fivavahana amin'izao fotoana maka plasin'andriamanitra fa avetavetana eo mason'andriamanitra fa ianao raha mampiasa anao jesosy sitrana amin'ny marary mahiratra ny jambo miteny ny mona mandeha ny mandringa mitsangana ny maty ampiasain'ny tompo aminao zany ka tonga ny olona diankohaka sy ideranao dia ozy ianao hoe mipetra tsara mitsangana aikana fa tsy zany no andriamanitra fa za koa mpanompo ihany tsy mahasoa zay tokony natao no atao halleloia raha tsara ny fitendrena tsara ny hira tsara ny mozika tsy dia anangana club de fan akory fa ny mpihirany jesosy zany miankohaka zany mandoalika fa tsy ho deraina sy anao autographe sy miara-makasary hoe miara-makasary mpideran'andriamanitra tsy mamaika miara-makasary mpihira mpideran'andriamanitra zany makasary miaraka amin'ny fanamasina zao ny tsara miara-makasary amin'ny jesosy fa mpihira sy mpitendry ara-pilazantsara koa zao dia ohatrany andriamanitra ohatra artista zao tontolo zao zany fa lasa artiste evangelika dia iny ny enjehanalaina miara-makasary sy miaraka manao zaozao hoe fa izy iny kankana zavona aloka zay miseho ihany ianao raha mpihira evangelika ianao raha mpitory teny ara-pilazantsara aoka tsy ny voninahitr'andriamanitra no alainao ka ianao no hoderaina ianao no ankalazaina ianao no hita fa tsinitsinony ianao mila mandoalika eo anatrehan-tompo anao ary jesosy nomena voninahitra halleloia nampalelo a misy fa nisy nandefa sms anahy dia ozy izy hoe ararotiny maka anay zao tsy teneniko le groupe fa alohaloha am'izao ararotiny maka anay am'izao fa 20 taona mosa fa 5 taona 150 000 ariary fotsiny miaraka amin'ny mpitendry miaraka amin'ny playback zany izy dia 150 000 ariary raha maka mpitendry izy ngamba mety ambony zay atsasakady no le 150 000 ariary 150 000 ariary zany maka azy hoentina hira izy dia zay firan'izay a playback zay araroty fa promotion hony zany re olona fa nga zany ny fanjakan'andriamanitra amity oatra zany hira sy karamaina oatra zany ianao hira manotompo zay natonga ny petera nyteny mihitsy tao amin'ny asan'ny apôstôly toko favalo rehefa simona nanteny hoe ty vola mba metra tanana koa karaha rehefa metra tanana dia mba ohatrany ataonareo reo hoe miasa tena hoe misy fahagagana mihitsy rehefa metra tanana dia ozy petera hoe vereza ianao miaraka ny volanao vereza ianao miaraka ny volanao veverinao fa mifanjakana sy mifamezan'andriamanitra dia vidina vola zay zany misy eto madagasikara amidy ny filazantsara resaka vola no atao ary tsy manao asa raha tsy misy vola tsia maimaimpona jesosy nidina teto tany a hita ny fantrany hita ny fahoriana tsy niandry tampony izy tsy niandry takalo izy fa tonga dia nidina izy halleloia andriamanitra ny tokony hitompona ary tsika rehetra dia mpanompon'andriamanitra impiry jona lay apôstôly nanoratra ny apokalipsy rehefa nahazo fanambarana avy amin'andriamanitra ka ny anjely no nilaza an'izay dia i jona ny ankohaka teo amin'ny anjely satria nanambaran'le fanambarana asany apokalipsy toko 20 dia ozy ny anjely hoe mitsangana ianao fa za dia anjely za dia mpanompo tahaka anao ihany fa ny tena izy dia jesosy jona apôstôly nanambaran'io apokalipsy iray manontolo io mbola saika tratra mfitaka nandoalika teo anandrehan'ny anjely fa ny anjely no nyteny hoe aza mandoalika ianao fa za anjely ihany indroa izy nasain'ny anjely nitsangana ndraindray tsika miankohaka sy mitady andray apetraka olona olohany fa ny lohany raha lasaina bavy dia jesosy ihany halleloia ndao hitehaka ho an' jesosy sika ny lohany dia jesosy ihany ny andriamanitra dia jesosy ihany ny ambony indrindra dia jesosy ihany halleloia 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 mamy io jesosy io tsara io jesosy io tsisy tehaka ny toerany jesosy io fa jesosy ny rôle tsika mandoalika daholo nitoriana aminao jesosy a voatory jesosy a dia jesosy misy fa zay tsinitsiny halleloia fa tsy mety raha vo olona ny aterana raisiny ianao indray mandeha raisiny ianao indroa raisiny ianao intelo mifampiresaka vita indroa nantelo inefatra efa mba maleo tenao n jesosy amin'izay ianao e fa tsy isanandro zao anao raisina foana efa vita nytory teny dia mbola raisina ihany tsy eto zay teneniko zay a fa fotoana hafa fitoriana tany aloha tany efa toriana vita le tory teny mbola raisina indray azy amin'ny raha fisaina anazy mbola mba herezana indray
nefa le teny teo fa tokony efa fampaherezana mbola isy fotoana fampaherezana mitokana indray azy ambadika azy halleloia ny ambara amintsika dia jesosy dia ampy zay tsy irery ianao miaraka amin'i jesosy halleloia raha lasaina bavy ato mantsy misy ampiasain' jesosy mahery vaika ato misy tena hoe hitony an' jesosy mafy tena hoe mirehitra mihitsy ato fa tandremo le fanompontsampy sy le fanatonan'ny olona anao so dia anao falifaly hoe manatonato olo retolo reto aloha milarare de falifaly be ry anao fitaky ny devoly fa tandremo ary tandremo ny vehivavy raha lehilahy anatokatona anao sy ijery anao eo foana jesosy atoro azy dia andala mitsoka fa firifiry mpitory ten'andriamanitra nitory tsara ihany tany voalohany fa ny rahan'ny satana amin'izay ny délégationna ny rehefa aveo andavo ny lehilahy lavo amin'ny fijangajangana lavo amin'ny fahalotono zay mahatonga hoe rehefa mandray olona eto ka andray olona raha vehivavy ianao lehilahy raha le vehivavy ianao misy vehivavy betsaka eo afaka mandray anao raha lahy ianao misy lehilahy eo afaka mandray anao fa io eto tany lehilahy foana ianao dia lehilahy sy vehivavy mitombona foana zay fa tsy hoe io ranabavy ao amin'ny tompo lasa ao amin'ny fijangajangana za manaraka azy ampanahy za mikarakara fiainam-panahiny hoe raha nada zany hikarakara fiainam-panahiny ranabavy de zay nge natonga ny josefa nitsoka ny ala tao amin'ny izy ty vady mipotifary fa mba elana tsy hanomezana fitoerana ao any devoly ny lehilahy mandray lehilahy ny vehivavy mandray vehivavy amen halleloia rehefa voazara ny famariny ray mandeha indroa intelo inefatra tariha ny fanamasina ianao mandehana tarika anao ny fanamasina fa misy arofanina mila atao zany am'reto rahalahy sy anabavitsika reto mba tsy voatafiky le ratsy izy de efa tilitiliko tsara nareo zao ze efa pakety foana sy miaraka eto foana lehilahy miresaka amin'ny lehilahy rehefa mizatra tiana resahana miresaka fiainam-panahy vehivavy miresaka vehivavy rehefa mizatra resahana fa tsy akory reo de alleloia azonareo ve tiako tenenina manavesatra mihitsy zay ny fanamasina mametraka an'izay atao anatiko tena aleo malina aleo tena mipetraka tsara zay na teneninao ary hoe tena entitra loatra fa zany akotsy midika hoe manao bonjour eto de tsy azo atao bonjour sy fampirezere fa reo monsieur confie zany tsisy vehivavy tsinitsinina izany sao confie amin'ny lehilahy tsinitsinina anao tsia monsieur confie zany hoe loaranao daholo ny ao am-ponao sy ny fiainanao amin'ity ranadaty farany le ranadaty sy ilazany zava-panazy io fa mampalahelo anao ranabavy de zavaotrafo ny resahany eo halleloia aza manome fitoerana ho an'ny devoly tsy irery ianao fa eo ny fanamasina halleloia ny zanak'andriamanitra ny mpitory teny tsy hoe psikiatra akory inona atao psikiatra manday olona foana de le olona iny verimberina eo foana tsy psikology tsy astrology tsy mpamantatra no avy ka raha misy zatra tia no fantatra sy amin'ny anano avy de izay no telefony anao hoe ahoana nataoko zao hiakatra ve za sa hijanona ty hany andehanao azao ve za sa zao fanamasina ny tanina alleloia fanamasina ny tanina fa sao de ary de tsy zany tokony antaninao azy zany fa ny fanamasina no antaninao azotsika ve mizatra tiako tenenantsika zany hoe misy olona masina indray tsy eto amintsika ndresahako fa misy olona any mijery tele mihaino ana zao de mazatra anazy ianao foana anao tsony ianao foana anao tsony mizatra miatra rapitso ianao ndray anao tsony misy indray raha afaka pitso ianao ndray anao tsony tatarainy anty lasa mifandray be sy mifanakaiky be tsia lasa tsy araka mifanahtsony zany fa lasa misy toe-posy misy zavatra hafahafa lasa tsy hivavaka intsony izy fa ianao no antaniny sy de davany zavatra ianao raha lasa ainabafy miomany ianao fa isy zavatra ohatr' zany anatona anao fa tonga de sakano hoe ty le resaka tamin'ray alahadary tonga de sakano fa za mame fitoerana andevoly raha ty akikelinao ty nomenao andevoly sao de ozy anao akikely ve de aninone fa iny rehetrarehetra iny lasany any raha ohatra anao tsy mitandrina tandremo raha lasa ainabavy fefa besaka ny lehilahin'andriamanitra nanana ny fahefana nanana ny hery nanana ny fahasoavana fa tsy nitandrina tamin'io resaka vehivavy io lavo potika simba ny asa fanompona halleloia
tandremo ranabavy ny amin'ny fahasoavana sy ny fanomezam-pahasoavana nomenanao. Aleloia. Ampy zay. Tsy irery ianao fa eo Jesosy. Jesosy micomprendre anao. So dia iny ranada ingy mba micomprendre anahy. Iny ranabavy iny mba tena micomprendre ery izy rehefa zany no miteny. Ataovy sérieux ty miaraka amin'ny Jesosy ty. Ataovy sérieux ty miaraka amin'ny Jesosy ty. Alléluia. Zay.